fiainana. Ary hofoanany eto amin'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay arakotra ny firenena rehetra. Amen. Isaia 5:20. Teny faminany na ampitondrain'i Jehovahan'Andriamanitra ny Isaia mpaminany izany ry havana. Manondro indrindra izay ho ataon'Andriamanitra amin'ny ho avy, izay hanafoanany ny fahamazinana rehetra mahazo ny olombelona, izay hanafoanany ny fahamazinana rehetra mahazo ny firenena. Ny olombelona mantsy ry havana dia miaina ao anatin'ny maiza, miaina ao anatin'ny fahamazinana. Ary rehefa miresaka hoe fahamazinana dia tahotra, ovotra, fanahiana isanandro, tsy matory andro manalina, miferinaina, mandrendriranaty hoy fitenena. Ary tsy ny olona tsirairay ihany fa ny firenena ray manontolo na izao tontolo izao mihitsy no miaina ao anatin'ny fahamazinana. Kanefa ny teny faminaniana na ampitondraina ny Isaia mpaminany dia manambara fa Andriamanitra no hanafoana izany. Efa tanteraka izany fanafoanan'Andriamanitra ny fahamazinana, efa tanteraka izany fanafoanan'Andriamanitra ny rakotra izay manarona antsika rehetra izany ry havana. Teo amin'ilay tendrombohitra antsoina hoe Golgota, teo amin'ny hazo fijaliana izay nanoloran'i Jesosy ny tenany sy ny ainy, noheverin'ny jentilisa sy noheverin'ny jiosy, faharesena lehibe ho an'i Jesosy izany. Kanefa io ny fandresen'Andriamanitra, io ny nompisahan'ilay fahazavana teto amin'izao tontolo izao, ilay neverina ho fahamazinana tonga fahazavana ho antsika rehetra. Ny fahotako, ny fahotanao izay nanarona ny fiainantsika nandritra ny fotoana ela, izay namatotra antsika tany andavaky ny heloka tsy nahitantsika fahazavana na dia kely akory aza, izany no nifohanan'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana. Izany no nifohanan'Andriamanitra tao amin'ny fahafatesan'i Jesosy teo an-tampon'ny Golgota izany. Fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Raha ny mendrika antsika dia ny fahamazinana mandrakizay any amin'ny helo, ary tsy misy tokony ho afaka tantsontsika. Fa tiany loatra tsika, tian'Andriamanitra loatra itsika ny fohanana izany sarona manarona antsika rehetra izany, ka nitenenan'Andriamanitra amintsika manao hoe: izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zava, ary ny fahotanao tahaka ny rano. Ankehitriny ary ry havana, miantso antsika hiverina ho amin'ny Andriamanitra. Efa nanafoana ny sarona mahazo antsika izy, efa nanafoana ny fahamazinana izy tamin'ny alalan'i Jesosy no natanteraka an'ilay hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao. Manana ny fahazavana antsika ankehitriny, manatona an'Andriamanitra, raiso ny fitiavan'Andriamanitra mba hiainanao anatin'izany fahazavana izany. Aza manaiky ho fatora ny fahamazinan'ny Satana tsony mba hitarika anao anao ratsy sy handeha amin'ny fahotana tsy mendrika amin'ity zao tontolo izao ity. Fa ienoy ny feon'Andriamanitra izay manambara, efa novahany ny fatoranao, efa nomeny anao ny fahazavana mahagaga noho ny amin'ilay Jesosy ilay tianao. Amen.